Ny lafiny ara-kulturaly kosa no hoentintsika amara-maranana ny vaovao ho fanandratana hatrany ny kanto malagasy dia niakasehatra tao amin'ny foibeny azo tetsy Antsahavola ny gadona bagasy sy ny kaliny fahiny ny sabotsy ariva teo. Etsika nahitana indrindra moa ireo rehetra izay mpankafy ny mpanakanto mpiangalo izany karazana gadona tena malagasy izany. Nanakoako tao amin'ny foibe ny trampiantoana aro eto Antsahavola ny gadona bagasy ny kaliny fahiny ny sabotsy ariva teo. Etsika ara-kultoraly toto-saina isaky ny sabotsy faharoa amin'ny volana izy ity anandratana indrindra ny kolotsaina malagasy ary fakahitany olon-tsotra mpakafy amin'ireo mpanakanto mpiangalo izany kanto malagasy izany. Ambom-pionan'ireo mpikaroka sy mpandalina amin'ny bagasy ihany koa ity etsika ity ifanakalozana sy ifampizarana taleta. Avy tamin'ny fokonandohan'ireo mpikaroka sy mpandalina amin'ny bagasy sy ny kaliny fahiny raha teo moa no ilaingarina ity etsika ara-kultoraly ity. Dia izay indray ary ny manakatona ny vaovao antsika tanteraka tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahako hatrany ianao nanaraka an'izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fahitalavitry matv mametraka ny velomo mandrapitafa indray tompoko.